nareo efa nahita ty film ty normal be raha mbola tsy nahita an'io nareo satria de film vao ivoaka vaovao be izy io a braquage ny titrany tiako tantaraina aminareo fotsiny ny expérience ako niaraka tamin'io film io satria de acteur ao anatin'izy io ako a wala raha tianareo spoilena kely le film de zany tena rôle ao anatin'io hitanareo le monsieur René Fulgence le prof de mpianatra anglais ao amin'ny ITT nataoko nalala ny anarako io tao anatin'io film io tsy nampahay teny anglais anazy ny fisiko tao de ahoana mandeha iny no monsieur René nantaniko tao ambany tao how are you Mr. René you are lost or and vivant or dead kiandaiko tao ahoana manao aminay in english wa tsy na prof d'anglais anao ndraiky film aty tsisy anaparanao ny fahaizanao anglais ndraiky aty aty tsy sangisangy aminao de misy an'ity rangaha anankiray ty koa tsy haiko zay tena anaran'izy io fa izy io zany a raha araka fahafantarantsika anazy amin'ny film rehetrarehetra de deba foana tsy deba moa e fa olona mpanan-karena foana tsy nampanan-karena azy koa tao anatin'ny film io za no ambonin'le ry za zany le plus haut gradé tao anatin'ity film braquage ty za vao mandalo ao anatin'ny film io de to de manazana daholo sapo maitre manjary lasa spoileko be aminareo le film fa raha ohatra te hijeren'izy io nareo sy ny fahaizako loatra amin'ny lalao an'le tantara ao anatin'le tantara zany rôle za ihany koa ny deba za maitre tsisy malany anazy za ny mpanan-karena indrindra ao anatin'le film tiako tenenanareo hoe tena tsara loatra io film io a tsara e tena tsara loatra fa ny tena tsara indrindra de zao nareo de misoratra anarana ao anatin'le plateforme Isalo TV satria de ao ihany nahitanareo an'io film braquage izay ny tontolo sain'ny Isalo Madagasikara io ivoaka amin'ny fomba ofisialy le premier amin'ny voalohan'ny volana février zao de manasa anareo a de zao de manova abonnement ao amin'le plateforme Isalo TV satria de ao ihany no ahafahanareo mijery an'io film io ary tsy io film io ihany no mety ho hitanareo a manomboka eto zany satria efa misy film maromaro afaka jerenareo a 18 000 ariary fotsiny abonnement de efa afaka misitraka film be dia be anao ao anatin'io ohatry ny reny plateforme avy any andafy reny ihany a fa ity zany tena hoe atsika Madagasikara zay novokarin'ny Isalo Madagasikara